Miarahaba atsika rehetra nahatratra ny famaranana an'izao fandaharana izao. Misaotra betsaka atsika tsirairay avy nanokana fotoana anarahana ny fanazavana rehetra izay natao teto. Ny lohahevi-dehibe moa dia hoe ny fahasalamako, toro-hevitr'iza no arahiko. Ny fahasalamako, toro-hevitr'iza no arahiko. Betsaka ireo fanontaniana izay mety apetratsika mahakasika ny fahasalamantsika. Lafy ny zavatra maro amin'izao fotoana izao no mampiasa saina ny maro. Ary tsy ny lafy ny fahasalamana ihany, fa ny lafy ny zavatra hafa ihany koa. Ny amin'ny lafy ny fahasalamana izao ohatra dia anisany mampiasa saina ny maro ny amin'ny vaksiny. Tokony hanao vaksiny fanefitry ny coronavirus ve asa tsy? Inona ny fanapa-kevitra tian'Andriamanitra ho raisiko? Araka ny efa hitantsika dia raha tiantsika ny handray toro-hevitra azo antoka 100 isan-jato tsy misy ahiahy dia Andriamanitra irery no tokony hitokiantsika. Aoka isika tsy hametraka ny fitokisantsika amin'ny fijerin'olombelona, na manam-pahaizana io na tsy manam-pahaizana io. Aoka tsy hitoky amin'ny toro-hevitry ny olombelona na dia toy ny hoe mivavaka be na ara-panahy be aza ilay olona. Aoka Andriamanitra irery ihany no ataontsika ho tokintsika. Aoka ny antony fanapahan-kevitritsika dia tsy hoe satria izao no nambaran'ny ranona na iranona ary hitako fa mitombina ilay izy rehefa nodiniko. Aoka ny fanapahan-kevitsika rehetra hifototra amin'ny hoe izao no nolazain'i Jehova. Hitantsika teo nandritra ny fandarana maromaro ireo toro-hevitra izay men'Andriamanitra antsika mba hahafahantsika mandray an'ireo toro-heviny. Rehefa voaraintsika ary ny toro-heviny dia manasa antsika izy mba handroso tsy amitahotra. Na inona fanontaniana izay apetraka ao mahakasika ny fahasalamana dia tiany Tompo ny anarahanao anireto dingana manaraka ireto. Voalohany mangataha fitariana avy amin'ny Tompo ary minoa fa hitarika anao izy. Faharoa, mandany fotoana ifampiresahana amin'Andriamanitra sy andinihana ny fiainan'i Jesosy. Fahatelo, mianara ny teniny sy ny tsindrimandry avy amin'Andriamanitra. Raha toka nitovy izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra sy ny siansa mahakasika ny lohahevitra iray dia arao tsy ampisalasalana izany fa avy amin'ny Tompo. Raha toka mifanohitra amin'ny siansa izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra, ohatra izao hoe milaza ny siansa fa ny andohan'ny olombelona dia tamin'ny alalan'ny fivoarana miandalana. Mifanohitra amin'izany no ambaran'ny Baiboly. Inona ny tokony ataoko? Inona ny tokony ataonao? Arao izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Raha toka tsy hitanao mazava izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra mahakasika ilay zavatra mampiahiahy anao na mahakasika ilay zavatra ambaran'ny siansa, inona ny tokony ataonao? Inona ny tokony ataoko? Miandrasa an'i Jehova hiteny aminao amin'ny fomba manokana. Fahaefatra, atanjao amin'ny alalan'ny fanajana ny lalàn'ny fahasalamana ny herin'ny sainao mba hahafahanao manavaka ny tsara sy ny ratsy. Ary fahadimy, aoka tsy handray fanapahan-kevitra raha tsy efa mazava tsara aminao ny tian'Andriamanitra ataonao. Raha toka mbola misalasala ianao ny amin'ny lohahevitra iray dia tsaratsara kokoa ny miandry aloha tsy mandroso. Ary farany raha toka efa narahanao avokoa ireo toro-hevitra izay nomenao kanefa mbola tsy reninao foana ny feon'i Jehova dia araka ny nampianarina antsika tamin'ny fampianarana omaly dia mety misy antony ao. Mety hoe tian'i Jehova ny
ampiandry kely aloha satria tsy mbola vonina andray an'izany fahazavana izany ianao fa mbola misy zavatra tiany amboarina aloha eo amin'ny fiainanao ahafahanao miatrika izay vokatry ny fanapa-kevitra raisinao na koa araka anojerentsika omaly ihany mety misy fahotana izay fikirinao eo amin'ny fiainanao mety misy zavatra ratsy fatatsika fa ataontsika foana izay fikiritsika ireny zavatra ireny dia tsy ahafahantsika mandre ny feon'i Jehovah izay te hiresaka amintsika. Inona tokony atao angatao Jehovah andinika ny fo sy ny saina hibebao ny fahotana izay atorony Jehovah aminao hialao ny ratsy ary mizora amin'ny lala marina. Ity misy teny fikasana ho anao rehefa atoron'Andriamanitra aminao mazava tsara ary ny sitrapony mahakasika ny zavatra anankiray izay mampisalasala anao mahakasika ny fahasalamanao na ny fahasalaman'ny hafa. Ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy no nakana an'izao fanambarana izao izay manapa-kevitra tsy ianao na inona na amin'ny lafininna na amin'ny lafininna izay ampalahelo an'Andriamanitra dia afantatra izay tena lalana tokony ny zorana rehefa mampiseho ny zava-manahirana eo anatrehany. Tsy fahendrena ihany no raisiny fa tanjaka koa. Ery hoety mankatoa, hoety manompo no hozaraina aminy araka ny nampanantenain'i Kristy. Endreny amamin'izany teny izany. Tsy vitany hoe ho atoron'Andriamanitra aminao mazava tsara ny lalana tokony hizoranao fa omeny fahendrena ihany koa ianao, omeny hery sy tanjaka ahafahanao manaraka ny toro-hevitra izay omeny anao. Tena tsara ilay Andriamanitra atopontsika. Rehefa tapa-kevitra ary ianao izao fa androso dia aoka atsiaro fa tsy ho mora ny lalana. Na izany aza nefa dia matoki fa araka ny tenin'ny fikasana teo dia hanome hery anao ny tompo. Tsy mora ny lalana satria rehefa mandroso amin'ny zavatra iray ianao dia mety hiome anao ny hafa. Na ny olona akaiky antsika mihitsy aza mety hiome antsika hoe jereza ny zavatra ataony hafahafa. Tadidio fa tsy ianao no voalohany nanandrana an'izany fihetsika hafahafa seho ny hafa amin'ny fanapa-kevitra izay andraisinao izany. Jesosy dia niaina an'izany ihany koa. Mateo 7:7-9 ka hatramin'ny 2:7. Ary izay nandalo dia niteny ratsy azy sady nifikifidoka nanao hoe ry ilay mandrava ny tempolo sy manangana azy amin'ny atelona vonjeo ny tenanao raha zanak'Andriamanitra ianao midina hiala amin'ny hazo fijaliana ary dia naneso toy izany koa ny lohan'ny mpisorona mba ny mpanora-dalàna sy ny loholona ka nanao hoe ny sasany no vonjeny fa ny tenany tsy hainy vonjena. Jesosy ilay mpamonjinao, Jesosy ilay nanoro hevitra anao dia niaran'izany fanesoana izany ihany koa rehefa nanolotra ny ainy ho aiso anao. Aza matahotra fa efa nolalovana izany. Ity misy teny fikasana ho anao raha miseho ny zavatra toy izany vokatry ny fandraisanao fanapa-kevitra araka ny toro-hevitra nomeny tompo anao. Jakoba 1:2-4 ry rahalako ataovy ho fifaliana avokoa raha hiara-ny fakapanahy samihafa ianareo satria fantatrareo fa ny fihiza-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana ary aoka ny faharetana hisiasa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsy hisy tsy ampy na inona. Mifalirina amako raha sendra izany ianao satria izany dia ho ampiasain'Andriamanitra amolavilananao ahatonga anao ho tanteraka ka tsy hisy tsy ampy na inona. Mety tsy ho fimehezana fotsiny fa mety hiaritra tsy fampiana mihitsy ianao na fanenjehana vokatry ny fanarahanao ny toro-hevitra izay natorony Jehovah mazava anao. Tadidio fa tsy ianao ihany koa ny voalohany anjady an'izany. Izao ny voalaza ny Luka 7:12 mahakasika ny zavatra izay niainan'i Jesosy.
ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka ho lavin'ny olona sy ny loham-pisorona mba hampanora-dalàna sady hovonony ary amin'ny andro fahatelo dia atsangana. Nampijaliana Jesosy, nijaly mafy Jesosy satria nankatoa izy, satria nandeha tamin'ny lala marina. Ianao ihany koa raha andeha androso amin'ny lalana izay natoron'i Jehovah ho anao, dia ity ny teny fikasana ho anao na inona zavatsarotra mety hatrehanao. Petera 1:9-12 Ry malala, aza gaga noho ny fizan-toetra mamay izay mahazo anareo ho fitsapan-toetra, ary azy atao ho zavatra mahagaga manjo anareo izany, fa araka ny ombona anareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifaly mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoany voninahiny koa. Sambatra ianareo raha ratsiana noho ny anaran'i Kristy, fa ny fanahiny voninahitra dia ny fanan'Andriamanitra mipetraka ao aminareo. Mifaly hoy ny Tompo, aoka tsy ho gaga fa mifaly, fa miaina ny fanandraman'ny Kristy anao raha mandalo zavatra toy izany noho ny fankatoavanao ny baiko izay nomen'ny Tompo anao. Ny faniriana amintsika tsirairay avy dia ny hitoetra ao ambanin'ny alo-kitsotoa, hitoetra ao ambanin'ny elatry Jehovah, amin'ny alalan'ny fangarahantsika n'ireo toro-heviny, ireo toro-lalana izay nomeny antsika rehefa nanontaniantsika izy, no hipetrahantsika ao ambanin'ny elany. Na inona fantaniana apetraka ao mampisalasalanao mahakasika ny fahasalamana, toro-hevit'iza no arahanao, toro-hevitry Jehovah no arahanao, mitoera eo ambanin'ny elany. Izao ny teny fikasana ho anao raha misafidy ny toetra eo ambanin'ny elany ianao. Salamo 1:1-7. Ny mitoetra ao amin'ny fierena izay aniavy indrindra dia monina eo ambanin'ny alo-kitsotoa. Izao ilazan'i Jehovah hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy, ary Andriamanitro izay hitokiako. Fa izy no hanafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny areti-mandoza. Ny volon'elany no hanarony any anao, ary ao ambanin'ny elany no hialofanao. Ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany, tsy atahotra ny oro no ny alina ianao, na ny zana-tspika manidina no ny andro, na ny areti-mandringana mandeha maizina, na ny fandringanana mandripaka amin'ny tatavonana, na dia hisy arivo aza lava eo anoloanao sy iray alina eo ankavananao, dia tsy hatra aminao izany. Hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny amaliana ny ratsy fanahy. Mino fa nomeny Jesosy hery ianao androany, androso tsy amitahotra na inona toro-hevitra omeny anao. Manasa anao hivavaka. Ray malalo, misaotra anao izahay noho ny fanazavana no raisinay taminao nandritra ny fandarana maromaro. Tsapanay ray eo fa amin'izao andro farany izay feno fahaverezan-kevitra izao dia mbola manana toro-hevitra mazava ianao ho an'ny vahoakanao. Tsy mamelanay irery ianao, tsy tianao izahay hisalasala, tsy tianao izahay tsy hanana fanapa-kevitra izay maharesy lahatra anay, fa tianao ny hanoro lalana anay, ary natoronao anay avokoa ireo dingana rehetra ahafahanay mandreny feonao mazava tsara. Ray eo ampianaro izahay mba hiandry anao, ary rehefa atoronao anay mazava ny lalanao dia aoka izahay ankatoa izany, aoka izahay hipetraka eo ambanin'ny elatrao. Kely ny herinay ray eo, fa ianao ny anteranay, ianao no loharano kely azahoanay mipetraka ao amban'izany elatrao izany, ka ho raisinay avokoa, ho fanandramanay avokoa ny teny fikasana rehetra izay natolotrao ho anay teo, ka tsy hanantahotra izahay na inona mety nitranga eto amin'ity tany ity,
amin'ny fiainanay amin'ny fiainany madidina anay na fahafatesana na fahoriana na aretina na fahasalamana dia tsy hanan-tahotra izahay satria ao ambanin'ny elatrao ary ny sitraponao ireriany no tanteraka eo amin'ny fiainanay ray eo misaotra no ny fitiavanao sy ny fanoroanao lalana anay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany vavaka izany amen. Misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany ny fanazavana rehetra izay nomena teto. Andriamanitra anie hitahy anao ka ho afaka ny tebiteby ho afaka ny ahiahy na inona fanontaniana apetraka ao na mahakasika ny fahasalamanao na mahakasika ny zavatra hafa anatoky anao fa Jehovah no hitari-dalana anao mandra-poditsika any an-tany kanana. Mirary soa indrindra tompoko.